mianatra eo tongotrao. Faly mirabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe sika amin'ity alahady ity. Alohan'ny hitantsika ny amin'ny izany lesona izany anefa dia vavakisika. Andriamanitra tianay tsara indrindra faly ny fonay mbola afaka mandray anao ankehitriny. Sotranao ihany koa izay mampatsiahy anay hatrany ny tokony tsy hanaovanay manin-javatra, ny fandraisanay famarina avy aminao ary koa ny hahatonga anay ho matotra kokoa ny amin'ny zava-misy rehetra. Dia mety izay ianao Tompo hanao lalana anay hatrany hanakahery anay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe manome alahelo azy ny faharatsiana. Tiany marina ary mankahaela ny ratsy ilay Andriamanitra ao amin'ny Baiboly. Koa manetsika lalan'ny fihetseham-pony, ny fahotana sy ny faharatsiana izay mampahory sy mampijaly ny olona. Enina dia rehefa ny ratsy ataon'ny olona ihany aza mahavoa azy. Alan'Andriamanitra ny ratsy satria mampahory ny voariny manjakarivo izany. Araka ny tantara ao amin'ny Baiboly dia hitantsika matetika ny fahatezeran'Andriamanitra raha antsoin'ny mpandinika ny Baiboly manao hoe fitsingeran'ny fikomiana na ilay hoe cycle of rebellion. Dia toy izao manaraka izao izany fotoana manokana izany. Mikono amin'Andriamanitra ny olona ary manao ratsy indraindray aza zava-toza mahatsiravina no ataony, toy ny fanaovana sorona zazakely ohatra na hoe fahavetavetana hafa koa eo masony. Eo ihany koa dia ny hoe miala amin'Andriamanitra arakaraka ny fanapa-kevitry ny vahoaka. Dia misy koa ny ampahorian'ny firenen-kafa ny vahoaka, mitalao fahafahana amin'Andriamanitra ireo vahoaka ireo, mamonjy azy ireo ampitiavan'Andriamanitra, dia avy eo mikomy amin'Andriamanitra indray ny vahoaka ary amin'ny fomba sasa kokoa noho ny teo aloha aza. Eo anatrehany fiverimberenan'izany faharatsiana sy fahatokiana miharihary izany anefa dia fahatokiana, faharom-po sy faharetana tsy misy fetra, fahasoavana mahatalanjona ary fahangorahana lalina no asetin'Andriamanitra ny tsy fahatokian'ny olombelona. Mifamatotra ny fitiavana sy ny fahamarinana araka ny Baiboly. Mitombona ny fahatezeran'Andriamanitra eo anatrehany faharatsiana satria mampijaly manjakariva an'ireo izay tian'Andriamanitra izany. Tsy hita veivela ao amin'ny Baiboly izany hoe Andriamanitra tezitezi-poana na tsy anjarana izany. Na nandaosy ny hodina tamin'ny matetika aza ny vahoakany dia mbola nangoraka azy ireo hatrany tamin'ny faharom-po Andriamanitra mihoatra lavitra noho izay rehetra azony antenaina aza. Maneho ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra be famindram-po sy ny fiantrany ny olona ampaharetana tsy takatry ny saina izany. Izany Andriamanitra izany lehibe fitiavana ary izany moa ny asehon'ny salamo manao hoe Andriamanitra kosa izy be famindram-po dia mamela heloka ka tsy mandingana, eny mahatsindry fo tokoa izy ka tsy nofo azony avokoa ny fahavinerany. Engany mba ho tsapantsika hatrany izany fitiavana izany ka hanararoatra ny androm-pahasoavana isika ka ny fotoana ankehitriny dia andraisantsika fanapa-kevitra ahafahantsika mifandray aminy, mandray tsara kokoa hatrany ary manaraka ny teniny. Amen. Andriamanitra tsara indrizan-danitra mbola misaotra anao izay eny amin'izany teninao izany. Ampianaro izay tsy ho tafiditra ao anatin'ireo fikomiana maro isan-karazany izay miverimberina, fa handray ny fahasoavana sy famindram-po ary hiara-handeha aminao sy hatoky ianao amin'ny fahafenoana. Tonoana sy angatana amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.